Nyandremantsika tsy andremantsika nyangataka androany de omena androany. Fa mivavaka ianao mitambatra ny rahona de latsaka am'izay ny ranonorana. Ary rehefa milatsaka io de isasasasa aminao tahaka ny sasasasany tamin'ny Eli. Ianao mivavaka io zany ranabavy rahalahy malala. Mapiakatra entona ianao. Mapiakatra entona zany mahatonga ny Tesalonianina 5:17 milaza hoe mivavaka aza mitsahatra. Satria mapiakatra zavatra ianao io. Niza manakivy ianao avelao izy anakivy fa ianao mafantatra fa mitambatambatra ny vavaka ataonao io. Mitambatambatra ny vavaka ataonao io. Vao tamin'ny herinandro napatsahivon'ny fanamasina. Zao zavatra napatsahivon'ny fanamasina hoe isika talohan'ny tena nafantaran'ny olona zany fiangonana fanainy voninahitra izany. Satria tsy fantatra ity teo aloha. Tsy rehefa magnano fandarana amin'ny télé akory de fantatra. Nahaton'ny olona na hitadiavan'ny olona vaolana. Tsy rehefa mandeha amin'ny radio akory dia hen'ny olona. Fa misy mandeha amin'ny télé fa tsy rara hen'ny olona. Tsy le télé ihany, eo ihany le télé fitaovana zany, eo ihany radio fitaovana zany. Fa napatsahivon'ny fanamasina taloha isika tambola tao Ambalavato tao satria taona namboan'ny fiangonatsika. Rehefa niala ta maison du quartier mabibikely isaky ny alahady hariva de misy vavakadiny rotsy tapak'izay atao réunion apostolique. De zay tara tsy mahazo miditra tamin'izay fotoan'izay tsy haiko nanatadidy ianareo. Tsy mahazo miditra zay tara fa famindrampo zany no ampidirana de mihainohaino kely de mampalahelo kely de hoe sokafana kely de ampidirana de zay tara tsy miditra. Isaky ny alahady hariva io réunion apostolique io. Mapiakatra entona izy manao an'io. Mapiakatra entona. Nitambatra am'izay ny entona tonga tany ambony tonga rahana. Nalefa n'Andriamanitra am'izay ny olona. Halleluja. De amitsika am'izao io mapiakatra entona andraitsika am'izao. Mapiakatra entona andraitsika am'izao fotoan'izao. Mapiakatra entona andraitsika am'izao. Avereny le Job 36 teo. 26:28. Fa mampisavona ny rano izy de milatsaka ao ranonorana manjavona izany. Zay le science teo. Science le nazavaiko teo fa ny ainga avy tao amin'Andriamanitra zay le hoe ny amin'ny science n'Andriamanitra. Nahazo kely ny science de natakatra kely ny science fa Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra. Mampisavona ny rano izy de milatsaka ao ranonorana manjavona zany. Izay ahidiny rahona kalatsany amin'ny olona marobe. Sa mahita fa hidina tsy hoelany rahona. Anidina ranonorana tsy hoelany rahona. Mbola vao pitipitikory ny ojorona vavolombelona tato ato. Satria misy karazana orana mandalo mipitipitika kely manerikerika kely fa hoavy ny ranonorana. De io tsara razavako azy velany hoe révélation. Raha vao izy milatsaka avy any ambony avy de telo ihany ny zavatra afaka milatsaka. Ray atao hoe ranonorana na hoe pluie. Ray atao hoe avandra na hoe grêle. Ray atao hoe neige. Ranonorana de fitahina milatsaka aminao. Ary ny avandra milatsaka ny amin'ny fahavalon'ny fanjakan'Andriamanitra. Ohatra ny tsireko tsara zany amen anao sa. Ohatra ny tsy azonao tsara izy sa. Avereny ranonorana de milatsaka amitsy aminao hoe fa ny avandra milatsaka amin'ny fahavalon'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsika le mivavaka amin'ny ribababa misy avandra milatsaka any amin'ny fahavalon'ny fanjakan'Andriamanitra. Ranonorana milatsaka amitsika ny avandra milatsaka any amin'ny fahavalo. Halleluja. Ary neige na ny neige ina moa ny neige amin'ny teny malagasy fanala sa ino eny na zay na tsy zay de tsy zay fotsiny. La neige mampifintina ny fahavalo, mampifintina ny demony, mampifintina ny devoly. Tsy sa manatonatona atsika satria tsisy ifandraisan'ny lelafo sy ny neige. Izy manao ny anjely norivotra ary ny mpanompony ho lelafo ka inona ny ataony neige ty amin'ny lelafo aty. Halleluja. Mivavaka aza mitsahatra. Apekaro ny vavakao. Rehefa tonga ranonorana mampiasa anao amin'izay Andriamanitra. Mampiasa anao tsy ankijanona amin'izay Andriamanitra. Mitahanao tsy ankijanona amin'izay Andriamanitra. Satria
Andriamanitra rehefa manao zavatra aminao tsy hoe manao kely izy dia mijanona fa ampidiriny ao anatin'ilay zavatra mihitsy ianao, ampidiriny anaty vanim-potoana mihitsy ianao. Zay no mahatonga anao tsy mila kivy fa miandry ny zavatra ao ataon'Andriamanitra anaty vavaka. Je vais prier et toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Tu m'exauces. Ivavaka aho mandra-pamalina ho aho. Raha lasanabavy raha misy manakivy anareo ano dia nenahy enona mahereza foana, mahereza foana, mahereza foana. Za no mitarika anao anatin'io vavaka io zao. Izay ayayayaya zao no ohatra tonga ato anatiko zao io. Ohatrin'ny olona manao vovo. Inona ny tadiavin'ny olona manao vovo? Rano. Tsy hoe niady lavaka indray mandeha anao nanatsatoka angady dia mahita rano. Fa angadio mandra-pahitanao rano mipotra. 2 mètres mbola tsy nahita rano, alefaso. 3 mètres mbola tsy nahita rano, alefaso. 5 mètres mbola tsy nahita rano, alefaso. 7 mètres iny rano eo amin'izay ianao fa mahita. Tamin'ny 2 mètres iny ozy ny olona, inona ny angatsisy rano zany eo fa inona ny ataonao? Avy elao izy hiteny fenao mangady any ny ahitan'io rehefa avy eo. Aza mijanona raha tsy mahita rano mipotra rehefa miady vovo. Veriny any tsy janona raha tsy mahita rano mipotra. Ary alohan'ny ipoiran'ny rano miova lololokon'ny tany. Manomboka misy zavatra miova, manomboka misy changement. Hitanao io changement io, zay zany signal fa hisy rano ambanimbany ao. Ary s'assure fa nahita fiovany ianao tatoato. Fa misy rano ipotra, misy rano ipotra. Sara lasanabavy mahita hoe be dia be ny problème malamiko fa izao Andriamanitra miaraka amiko eo foana. Misy solution foana. Le zavatra tsy eo tonga dia milamina daholo. Fotsiny alamina. Manome courage zany izy alefaso anaka. Andriamanitra afaka manova ny zava-misy eo no eo fa tsy ataony satria misy alalina tiany mbola hidiranao. Misy alalina na hoe profondeur tiany mbola hidinanao. Fa isy rano ipotra raha lasanabavy. Enao azakivy, tsisy olona very anjara zany miaraka amin'ny Jesosy. Tsisy olona adino zany miaraka amin'ny Jesosy. Ametro tanana ny fonao, tsy misy adino zany miaraka amin'ny Jesosy. Tsy misy very anjara miaraka amin'Andriamanitra. Eny tsara ny mpanan-kivy misy foana, ny mpanatsatso misy foana, ny mpandreraka misy foana, ny mpanesy misy foana, fa ny papahery koa itiako izy androany mampahery anao androany. Alléluia. Oh, météorologie spirituelle. Apekaro ny entona, apekaro ny vapeur, apekaro. Rehefa tonga eny ambony eny iny, rehefa tonga rahona, minova entona indray mandeha tsy tonga rahona. Rehefa mitambatra ho rahona, atosika ny rivotra izy teo. Inona le rivotra teo? Ny anjely mandray azy. Hoentina, rehefa mahita gravité, mahita masoandro, mahita hazavana, mavesatra, alatsy eny amin'izay. Tsy maintsy hoentin'ny anjely eny amin'ny Jesosy ny vavakao. Tsy maintsy hoentin'ny anjely eny amin'ny Jesosy ny vavakao. Ary arotsany amin'izay, hitatsika zany raha lasanabavy. Hitatsika zany raha lasanabavy malala. Zay tsara ny nataon'ny Eli dia mahafantatra fa misy Andriamanitra mamaly any ambony any. Ary zay no natonga azy ny teny hoe isasasasa ny ranonorana, hitina ny ranonorana, satria fantany hoe mamaly ny teny fahefany Andriamanitra. Ozy izy hoe raha tsy araka ny teniko tsisy ranonorana milatsaka. Ka miteny amin'izay zao izy dia milatsaka ny ranonorana satria siorany amin'ny Andriamanitra izy. Tsy nilatsaka ary ny ranonorana. Inona ny nataony Eli? Vavaka ny nataony. Inona moa ny tokony ataonao amin'izao situation zao?
mivavaka ny tokony ataonao. Efa nisy teny notonononao, teny mpinonana votsitrao fa mbola tsy latsaka ny ranondorana. Inona ny atao? Mivavaka. Rehefa nivavaka Elia teo amin'ny tendrombohitra Karmela, altara efa natsangana, fanatitra efa natao fa tsy mbola nilatsaka ny ranondorana. Mivavaka izy tsy mbola nisy valana. Nivavaka ihany izy tsy mbola nisy valana. Nivavaka ihany izy tsy mbola nisy valana. Mbola nivavaka izy tsy mbola nisy valana. Izy tsisy valana io, misy zavatra miakatra foana eny ambony eny. Misy zavatra miakatra foana. Misy zavatra miakatra foana. Ary ny Baiboly dia milaza fa nisy rahona ohatran'ny tanana miakatra avy eny amin'ny ranomasina. Haleluya. Avy aiza tsara izy miakatra hoe andao verifiena kely le mpanjaka fa voalohany toko fa 8 teo azafady. Avy eny amin'ny ranomasina. Hoy ateo hoe misy entona miakatra avy eny amin'ny océan, misy entona miakatra avy eny aminao, avy eny amin'ny biby. Ary Elia tamin'ny aba mekara ihinana sy sotra fa misasasasa izato ny ranon'orana be. Zany ny atao finoana. Lanitra amin'io manga. Dia niakatra ihinana sy sotra haba. Fa Elia kosa niakatra eo amin'ny tampon'ny Karmela. Raha vao avy nanao teny plony ianao dia ndana mivavaka. Raha vao nanao teny plony ianao dia ndana mivavaka. Raha vao nisy teny plony nataonao isy an'izao hitranga ndana mivavaka. Andrahoy anaty vavaka le zavatra ataonao dia ho masaka. Andrahoy anaty vavaka ny businessinao. Andrahoy anaty vavaka ny auction anao, ny ositra ao aminao, ny fanomezam-pahasoavanao dia ho masaka io. Andrahoy anaty vavaka ny mariagenao dia ho masaka io. Indrindra fa ianao izay nitsatohan'ny olona, nozon'ny olona, andrahoy anaty vavaka io dia masaka io. Dinio tsara le témoignage teo tsy nandehandeha ho azy satria nozon'ny olona izy. Nisy nanozona izy momba ny mariage fa nahandro tao anandrahoany tao anaty vavaka. Jereo tsara fandraisan'ny tanana iny ray mandeha fotsiny raisin'ny tanako. Tikan'izany olona fahefany olona io. Zanaky ny olona efa voataizana herina maizy dia olona io. Nampita zavatra tany ho any. Fa tsy voadiry resaka ny zavatra rehetra ny parcours ny ainana izy. Fa tsy maintsy misy zavatra tao ao ny ainany. Fa nahandro tao anaty vavaka dia masaka. Ninina kekehinao andrahoy anaty vavaka. Andrahoana anaty vavaka. Le rena kibon'ny tany tadiavinao iny andrahoa anaty vavaka. Lay voyagenao iny ianao le mieritreritra ho any ivelany andrahoy anaty vavaka. Lay fiainana mikorontana fiarahamonina io andrahoy anaty vavaka. Ny fivoazam-panahy tadiavintsika andrahoana anaty vavaka. Ny fahalebiazana ao anatinao andrahoana anaty vavaka. Teny mpinoana atao foana fa lohalika mila tendrombohitra. Lohalika mila tany ity mila tany itsatohana. Andao izy mekary ianao ihinana sy sotra fa isasasasa zato ranon'orana. Teny mpinoana io fa rehefa vita ny teny inona nataony vavaka teo amin'ny Karmela izy. Fa Elia kosa niakatra eo tampon'ny Karmela amin'ny 42 tsika io dia niankoka tamin'ny tany. Ary lohany nataony teo anelanelany lohalany. Ary izy tamin'ny zatoviny mekara kely ka tazano ny ranomasina. Ranomasina ny tsainy tazanona fa tsy lanitra. Dia niakatra izy ka nitazana derana hoe tsy misy na inona na inona. Ary izy mandehana koa impito. Vezivezy teny fa tsisy mihitsy. Ary amin'ilay izy tsisy io misy zavatra miakatra ny fa izy tsy mahita. Fa izy tsy kivy mihitsy. Sura zany izy fa tsy maintsy misy zavatra mitranga amin'ny io lanitra. Ianao koa mila sura fa tsy maintsy misy zavatra mitranga eo amin'ny lanitra ao. Lanitra ao tsy maintsy sokatra. Androtsaka ranon'orana ho anao. Androtsaka ranon'orana ho anao ny lanitra ao. Ohatra ny mahita anao tahiny tompo zany ahy e. Tahiny Jesosy zany ahy e. Halleluja, halleluja. Zay kivy tsy mahazo kivy tsony. Zay resy tsy mahazo resy tsony. Zay reraka tsy mahazo reraka itsony. Rendez-vous valimbavaka. Rendez-vous valimbavaka. Tsy maintsy misy valiny io vavaka io. Mody vetiny ny rano natsakaina. Resto eny an-tanana ilay nitadiavinao. Miona amin'ny zavatra nandrasanao ianao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy avy any. Avy any. Mandehana koa impito izy. Ary noho ny fanimpitony dia hoy izy misy rahona kely ohatra ny tanan'olona miakatra avy eny amin'ny ranomasina. Elia efa nahatakatra teo ambonin'ny siansy.
fa io raony io izy atosiky ny rivotra fa nena masoandro any io androany tsisy andianana eto androany rahona kely ohatra ny tanan'olona miakatra aveny amin'ny ranomasina iny le entina iny lay évaporation toy izy mekara lazao amin'ny aba hoe amboary ny kalesinao midina fandrao voasaka ny ranonorana ianao hitanao ipitokorana amin'ny latsaka aminao androany io efa sinina io fa isasasasany ranonorana ianao ve tsy efa mahita zavatra niova kosa tatoato na fiangonana na aminao manokana sinina io fa isasasasany ranonorana mivavahaka aza mitsahatra ianao zany rehefa mivavaka tadidio ny zavatra mitranga mampiakatra zavatra eny ambony ianao zay no mahatonga n'le hoe ary nampiasain'Andriamanitra ranona zao satria efa nivavaka foana izy nampiakatra entony dia tonga ny fotoana ny ranonorana io amen ve tsy fantatra hoe inona le vanim-potoana hidiranao tsy fantatra hoe inona le ampidirana Andriamanitra anao ianao malala ny vavaka ataonao ao hamaly Andriamanitra nareraka zay anao ataonao foana ary tadidio fa cycle de l'eau ny anarany satria le milatsaka amin'ny tany tsy hoe vita dia latsaka tamin'ny tany dia tapitra fa mbola maninona koa iny mampiakatra koa iny rehefa avy eo zay le hoe vavaka aza mitsahatra tanao mahatonga olona ny tahina dia tsy ny tahina tsony satria ny vavaka be izy nampiakatra entona dia nilatsaka amin'izay le ranonorana raha vao nilatsaka ranonorana dia lamina amin'izay izy tsy nampiakatra entona itsony izy raha ohatra ka nitsahatra efa ela ny entona tsy niakatra itsony zao ho ataonao cycle izy ahoana moa ny atao hoe cycle zavaiko ny atao hoe cycle ny atao hoe cycle dia zavatra miverimberina ny fiainantsika olombelona zao dia ao anatina cycle de 12 amin'ny taona iray cycle de 12 satria janvier hatramin'ny décembre firy volana robiny folo tapitra izy rehefa avy eo dia miverina amin'ny janvier ndray dia mankany amin'ny décembre zay ny atao hoe cycle de 12 ny fiainan'ny olombelona tahaka zany koa ny ora ao anatiny andro iray manomboka amin'ny 9 maraina ny fanisana oran'i Jesosy tsy 12 vaozy ny ora ao anatin'ny ray andro manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 9 ora hariva ny fanisana oran'i Jesosy dia manomboka indray amin'ny 9 ora hariva ka hatramin'ny 9 ora maraina zay ny andro sy ny alina cycle de 12 zany hoe tonga eo amin'le 12 iny dia miverina indray tonga ary dia miverina indray ohatry ny ora koa seconde zao non ataontsika minitra firy minitra ny ora iray dia miverina ohatra zay ny atao hoe cycle dia tahaka izany ny vavaka ny olona sasany izy sy manao cycle fa nisy zavatra nitadiaviny dia nivavaka mafy izy mila vavaka izy ty zany ozy fifadikanina tonga hatrany amin'ny alim-bavaka satria nisy zavatra nitadiavina azony amin'izay nitadiavina mangatsitsika amin'izay izy satria tsy manao cycle izy dia tsy miakatra ny fiainana fa nahazo zavatra anankiray dia nijanona ny mpanompon'Andriamanitra goavana rehetra dia manana cycle de prière daholo cycle de l'eau manomboko zao isika ara-lasana bavy tsy hamotsitra ny ty vavaka ity itsony na dia efa nitahintsika dia hivavaka ohatry ny mbola tsy nitahina foana mivavaka ohatry ny mbola miandro foana na dia efa nahazo azy dia hitanao amin'izay le hoe tsy mitsahatra miakatra taridalana indray zao tatoato any printemps rehetra miaraka aminay mivady amin'ny 4 ora maraina efa eto amin'ny alitara nanomboka omaly sa afaka omaly fa 2 andro zao androany zany hoe miakatra foana misy olona nge miteny amintsika reto hoe inareo moa hiakatra velona ny an-danitra mihitsy dia rehefa tenenina an'izany dia inona ny atao valy ny eno hoe satria tsy hiaina n'le zavatra hiainanao tsy fantany ny mazava-dehibe ny vavaka zao manko no izy
maro be ny zavatra tsy vitan'ny olona ary rehefa tsy vitan'ny olona tsy maintsy Andriamanitra sisandrandray. Eno io tsara. Raha fahasalamana zao ny resahana, ny norme amin'ny olona marary dia manantona mpitsabo ary tsy azo ataony manao dokotera tena hoe ty paracetamol ty dia afangaro an'ty afangaro an'ry, tsy azo atao zany. Ary na dia misy fanafody azy dia misy soratra hoe manatona ozy ny dokoteranao, tsy zay, satria zay norme eto ambonin'ny tany zany ary Andriamanitra mihitsy ny nandamina zany. Dinio ange apôstôly Goavambe i Paoly fa nisy dokotera niaraka tamin'ny tao, Lioka ny anarany. Ary Lioka iza no nifidy Lioka ho naman'ireo Jesosy. Zany hoe avy amin'Andriamanitra ny mpitsabo, ny fahaizana avy amin'Andriamanitra, kanefa Andriamanitra koa manangana mpampianatra hampianatra. Ny tolotsaina dia avy amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra nanangana mpanolotsaina hanolotsaina mpanjaka. Alleluia. Zany hoe norme zany tsy maintsy misy olona foana ao, mpampianatra, mpitsabo, tsy haiko hoe mpaninona daholy, mpampiteraka. Ny zaza avy amin'Andriamanitra nefa misy mpampivelona. Dia zaho amin'izay médecine ny resantsika zao avy ireny hoe médecine. Andriamanitra nametraka fanasitranana ao anatin'ireo ravin-kazo namboariny ireo, ary samy manana ny aretina sitranana ny ravin-kazo. Eny hatrany anatina biby aza misy fanasitranana nomeny, satria misy karazana biby sasany ny atiny tena fanafody, ny any sasany ravin-javatra fanafody. Ary zay no mahatonga ny Taolo malala zavatra iritany eo, tsy voatery afangaro ody fa iritany eo, ry ataovy an'izao, mbarina lizy satria zareo nanam-panahy nataka javatra. Rehefa narary saika maty i Ezekia dia ozy Jehovah Andriamanitra tamin'ny mpaminany. Andriamanitra afaka nyteny vantana tamin'ny Ezekia fa mampiasa olona Andriamanitra. Andriamanitra ny ampiasa n'andro any hiteny aminao, hitondra faminaniana ho anao, teny fahalalana ho anao, teny fahendrena ho anao.